Ny ataon'ireo police municipale teny Anosy be izay lazaina fa nanala olona teo aminareo nefa ny fahadisoana dia avy amin'ny camion iray nanala vy teo amin'ny sisin-dalana ka ilay taxi be iray indray no tazomin zareo ary no fehezina vy ilay fiara ka nitaraina ny mpamily fa diso tafahoatra loatra nataon'ireo police municipale ka aiza ny rariny aiza ny marina amin'izao zavatra izao tao aorianan'ireny zavatra nitsanga teny Analakely ireny ka anazava anazy ary izy eto hoe ahoana sy ahoana ny zava-nitsanga. Ny anton'io nanana tetsy aminareo zay dia nisy camion nanala vy teo dia teo aloha teo izy mba nateraka embouteillage dia zay nijanona eo aminareo sady mandray olona manala olona tonga le fivononana avy any tonga dia niarahiteny teto zay dia nangataka fanazavana zay zany hoe inona ny antony rasefo dia hoe lazay fa mibahana dia io camion io mibahana fa zay tsy mibahana sady zay ny eo amin'ny are dia tsisy papier zany izy misy papier normal ho aty tôbily ity matoa io miasa misy papier normal fa le tokony mba jirenareo hoe faute-nay ve le izy sa tsy faute-nay dia zay tonga dia raha fa tsisy papier io zany tonga dia alainy ty zavatra ty amin'ity io zavatra io tonga dia nananiry le rony teo dia le olona ray tôbily moa tonga dia tsisy nanaiky le tôbily ray tonga dia nakisaky le olona le izy dia zay le rony tokony mba jery ihany hoe mba hoe mety ve le zavatra natao sa tsy mety satria zavatra olona ao anatin'ny areny le camion bahana fa tsy zay ao anatin'ny are zay manala olona sy mandray olona dia le camion nanala vy teo mibahana lalana dia tokony le camion zany no saziny fa tsy ho zay mihitsy. Efa zatra mpanotra taxi be ireto police municipale ireto ka na taxi be manala eny amin'ny ariaza dia ahitana sirika foana angalana an'ireo papier-an'izy ireo na dia tomobile n'olotritra mijoro eny amin'ny tsy parking aza dia taxi be ihany no mahazo loza satria milaza izy ireo fa tsy ara-dalàna zany ka aiza ho aiza ary ny marina amin'izany taxi be ve sa ny tôbile n'olotritra mipetraka eny amin'ny parking tsy ara-dalàna.